Ny alatsinainy 3 febroary 2024 amin'ny 7 ora sasany no heroso amin'ny famindram-pahefana ny filohan'ny filan-kevitra amin'ny rahalahy Andriamatoa Rakoto Jaobela Haja sy Andriamatoa Abdallah Ali. Rehefa vita izay dia miroso avy hatrany amin'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ireo mpanolontsaina. Anisan'ny lahadinika goavana hodinina mandritra izany ny organigramme de l'exécutif. Rehefa miresaka an'izany Abdallah Ali izany moa dia mazava ho azy fa any amajanga no voaresaka amin'izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra azadino ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Zavanisy sy zavamisy any amin'iny tsimotsimon'ny nosy iny moa ity horesantsika ity ho atevenina ny fifilohan'ny fiherenana 50 metatra no tsy maintsy asiana tany amin'ny alalan'ny big baky izay anaovan'ny fokon'olona ao Bekoaky Tanamaro ao anatin'ny 10 andro. Ny BNGRC sy ny MINTP no niantoka ny milina sy ny camion izay hoentina hanampiana ny Tanamaro ataony ireo fokon'olona. Fa ity anankiray izay ho lazaintsika ity ihany koa dia anisan'ny fomba amam-panao izay nataon'ny Ntaolo malagasy tany aloha ary mbola misy mitazona izany ny ankehitriny. Anisan'ny hafakely moa ity satria anisan'ny fomba malagasy na vita Soa Mansara mariazy kely fisarahana ireto kambana mianadahy ireto no sady mankalaza ny fahaenina taona naterahany ihany koa. Raha tsy ahivina moa ny tantara sy ny lovantsofina izay fomba amam-panaon'ny Ntaolo teo aloha amin'ny Ntaolo malagasy dia no verina ho mpivady ny kambana mianadahy ary anaovana trano kely asiana entana kely sy atao mariazy tsotsotra zareo. Dia rehefa vita ny mariazy dia potehana sy dorana ny entana sy ilay trano kely. Aorian'ny fandoroana ilay trano kely dia sarahana zareo toy ireny mpivady misaraka reny ireny. Manomboka eo dia lasa mpianadahy amin'izay ry zareo. Izay ilay fomban-drazana amin'ny kambana mianadahy satria ny kambana izy ireo. Izany hoe ny vady izy ireo fa ny fanohika atao ankibo ka hamerenana ny maha-mpianadahy azy dia atao io fomba mariazy fisarahana io mba hampiverina azy ireo ho mpianadahy indray. Fomba nisy tany aloha izany ary tsy misy afaka manday izany fa anisan'ny fomba amam-panao izay fataon'ny Ntaolo tany aloha tany ary mbola misy mitazona zany ny andro ankehitriny. Rehefa avy niresaka aniny mariazy fisarahany kambana iny moa isika dia andeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny commune urbaine Antananarivo sy ny ramatoa ben'ny tanàna Harlala Ramanantsoa. Boriborintany fahatelo mila miara-miasa ny rehetra hoy ny ben'ny tanàna. Mitohy ny fitsidihan'ny ben'ny tanàna ny Antananarivo ireo boriborintany ka anjaran'ny boriborintany fahatelo izany ny tamin'ny andron'ny zoma 1 janoary 2024. Ny filohan'ny filan-kevitra municipal no nandray azy notron'ny délégué-ny boriborintany fahatelo. Araka ny vaovao izay nambaran'izy ireo moa dia voatsidika ny bureau-ny tsirairay ary nafampitafa tamin'ny mpiasa ny ben'ny tanàna. Tanjona ny tanàna madio, ny tanàna milamina sy tanàna mirindra. Tsy ho tanteraka izany raha tsy miara-miasa ny rehetra hoy ramatoa ben'ny tanàna Harlala Ramanantsoa ary nanambara kosa ny mpiasa fa vonona hiara-iasa amin'ny ben'ny tanàna vaovao izy ireo. Izany zavatra izany moa anisan'ny tena tsy afozan'olona ary tena itiavan'olona an'ity ben'ny tanàna vaovao ramatoa Harlala ity satria anisan'ny olona izay tena manana fanetrehantena ary manana finiavana indrindra mahay mifandray amin'olona rehetra, mahay mifandray amin'ireo mpiara-miasa ary zany firaisan-kina izany dia anisan'ny mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Ny manaraka izay ho resantsika indray dia resaka firedaredan'ny afo. Nisy trano maity tsy soavinandrena ankaiky ny homi ny andro antoandro ny androany. Hatreto
dia tsy mbola fantatra mazava ny natonga ny fahamaizana fa andrasana ny fampitambovoany mikasika anyity firedaredany afo izay niseho tetsy soavinandrina ankaiky ny homy tetsy ny androany antoandro. Rehefa avy niresaka mikasika aniny firedaredany afo iny moa isika dia andeha ary isika iresaka kely ny mikasika ny fanatanjahantena malagasy roa isolotena any Madagasikara amin'ny fifaninanana judo. Lova mahaisoa Randrianasolo sy Lorara Soanaivino. Judo ka malagasy hiatrika ny fifaninanana Grand Slam de Paris izay tanterahina any amin'ny arène de Bercy. Mirary soa ho azy ireo moa isika rehetra, indrindra isika malagasy rehetra, aingany ahazo fahombiazana ary ahazo fandresena ihany koa mivavaka ho azy satria reharehan'ny firenena malagasy, reharehan'ny Madagasikara moa ireto raha toaka misondrotra amin'ny avo indrindra. Rehefa avy niresaka ihany koa mikasika aniny fanatanjahantena iny isika dia andeha ary isika ilaza kely ity zavatra manaraka ity. Izy ity moa dia mare masay, trondro tilapia 5 kg sy harato 400 tratran'ny komina Antananarivo. Anisan'ny tsara ho fantatra moa ho an'ireo rehetra izay monina ao Antananarivo fa voarara ny fanjonona sy fanaratona ao mare masay sy eny amin'ny farehany Anosy sy Behoririka. Tsy azo atao ihany koa ny mivavitra sy mihinana ary mampihinana ny hazandrano azo amin'ny ireo toerana voalaza ireo. Ny marenany Alahady nefa Alahady faha 2 Febroary 2024 dia natratra harato 400 metatra sy tovolahy nitondra trondro nalaina avy tao izay milanja 10 kg Seka Hamidy tao Antananarivo renivohitra. Niraofina sy noentina andakazera izany ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka. Izany moa ny zavatra nisy teny mare masay koa dia zareko kely aminareo. Ny mikasika trondro tilapia 10 kg sy harato 400 izay tratran'ny komina Antananarivo. Rehefa voalaza sy voaresaka ihany koa ny mikasika aniny mare masay iny, ndeha ary isika hilaza ny zavatra izay fataoko isanandro araka ny video rehetra izay alatsako moa dia tsy maintsy misy ny fampahafantarana ny toerana kanto ao a Madagasikara. Ny antony iezanay mizara ireo toerana mahafinaritra ao a Madagasikara moa dia manampy bebe kokoa ary manampy betsaka ireo malagasy mba ahafantatra ny toerana kanto ao a Madagasikara ary manampy ireo malagasy izay liana tia izatany mba ahafantatra izay toerana rehetra izay tokony hotsidiany rehefa malalaka izy ary afaka mifidy izay tiany alehany rehefa mba tianao fialan-tsasatra. Ity toerana hitantsika ity moa dia Nosy Ampela, nosy kely manamorona ny renirano Tsiribina izy ity, toerana anisan'ny tena kanto ary tena kanto tokoa. Ny toerana rehetra misy ao a Madagasikara moa dia samy manana ny mampiavaka azy fa ny tena mampiavaka an'ity Nosy Ampela ity dia ny rano madio ary ny kristal dia hananany. Mahafinaritra ary tena mahatalanjona koa dia manasa anareo raha sendra manam-potoana mba hitsidika kely ny Nosy Ampela fa tena tsara izany nosy kely manamorona ny renirano Tsiribina izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisy tsy mijanona antsainky hiato. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ny manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.